de mitotongana ihany zany ny Air Madagascar. Mpandeha aza efa miala am'izay an'le Air Madagascar satria tao le mba hoe ampoy fitiavan-tany zany de ndomba mandeha amin'ny fiaramanidina gasy fa rehefa tara lava, taraiky lava, tsy misy sakafo omenanao, tsy misy fanajana, tsisy ninina, niala ihany ny tompony. Niala ihany zany tsy ny tompony fa niala ihany ny mpandeha malagasy zany, korotana lava, ny vol annulé, vol retardé, ny miovaova, tsy tatin'ny olona tsony, tsy tatin'ny mpiasa tsony de teo am'izay le nandray andraikitra ny piasa zany tao anatiny de nangatahana amin'ny felan'ny tompony andraikitra maro, ministry ny fitaterana tamin'izany, DG any ACM, PCA ny Air Mad, ny DG consort zany ny DG sy ny piasa isan-karazany piray tsy kombakomba aminy ao anatin'ny Air Madagascar satria hoe tsy mahavita ny asany ary tsy à la hauteur ny zavatra andrasana aminy zany satria fanamby-goavany le tokony hatrehany amin'ny Air Mad fa retsy ohatrany hoe tsy misy fijerena zany an'izay tena tombontsoan'le compagnie malagasy zay. Ny olana indray nefa tamin'izay de zao nanaovana karazana asa lambo am'izay le syndicat sy le délégué vao namoaka communiqué fotsiny ny syndicat sy ny délégué tamin'izany fotoana zany de raikitra ny asa lambo de hoe roana daholo ny délégué sy ny mpikambana ny syndicat 12 menadady, ny sio gazety, ny sio radio sy télé le nanao conférence de presse zany tezitra ny mpiasa ka de nanomboka am'izay ny grève lava reny le niteneniko anareo teo amin'ny ray volana sy tapany teo eo de teo moa zany mba nahitana vokany kely hoe niala aloha zany Andriamatoa Henry Rabary-Njaka sy ny ekipany, niala ny DG sy ny ekipany fa ny ministra mbola tao ary le ministra mbola tao zay izy ny tokony premier responsable ary tokony responsable politique tokony saoty zany na tokony niala rehefa nisy ny tsy fampiasany sy ny fampiten'le compagnie de izy sady mbola tao satria arovan'ny mpitondrany ambony ony ka sady mbola nanao vavabe ihany koa ny DG any ACM mbola io hitatsika io zay efa mipirofoka anareo depuis 2002 zany ny rôle néfaste zay nananany tao anatiny zay ny Armad zany fa mbola eo hatramin'izao tsika miteny zao 14 ans plus tard de normal raha tsy tafarina le Air Madagascar. Misy ny fitazomana ohatrany fanagadrana andreo mpiasa tamin'izany fotoana zany niakatra tribunal ny sasany tamin'ny mpiasa nahitana pilote, steward, mécanicien, technicien manao an'ireny opération aérienne reny lazaina misy ny tamin'izany fa hoe manao association na malfaiteur nenjehana ny gadraina de reny moa raha tadidinareo tsara nampifoan'le hoe afo syndical zany na le hoe fitambaran'ny syndicat rehetra ivelany Air Madagascar de nikorompaka am'izay Hery Rajaonarimampianina satria teo zany ohatrany hoe nisy karazana menace lehibe zany niezaka nandamina hatrany amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement fa tsy nilamina aloha zany le Air Madagascar ary hatramin'izao de ny rahantsika rehetra nahita io satria ny zavatra misy de mamono afoana le mpitondra fa le véritable fond du problème tsy misy mijery zay zany ny tena marina ao anatiny ary le akapitaka mbola nandeha ihany satria raha tadidinareo tamin'izany fotoana zany naroso ny conseil discipline de roana reo olona 12 lahy sy vavy zany le mpitarika syndicat isan-karazany zany de tsy hay moa fa de namboamboary ny mpiasa tao zany ny inspection de travail mba hicautionner ny fandroana ny mpiasa de nandeha ny fivezivezena teny amin'ny inspection de travail teny fa tsy nahitana vahaolana zany de ny syndicat sy ny délégué moa de ny fanaraka de nanao soni zany hoe nanendry olona efatra zany le izy efa da pilote zany hoe isolotena andreo mpiasa ireo zany am'izay ohatrany hoe dinika sy etape samihafa ara-panjakana ho atao zany ao anatin'le fitokonana de ny zavatra hita nefa de mbola nitoy ihany le karazana kobavany amin'ny mpitantana satria avy hatrany de raha tadidinareo tamin'izay de nanticipena nalefa mialoha zany conseil de discipline andreo olona anakefatra ireo raha mbola ohatrany hoe mbola tokony nisy herinandro any tokony hoe tamin'ny herinandro amin'ny miditra zany vao nandeha le conseil de discipline tonga de nalefa tamin'ity herinandro ity de mazava ho azy tsy tonga le mpiasa de teo ny nanararotana nandroana andreo mpiasa anakefatra ireo de niova moa zany conseil d'administration niala Andriamatoa Henry Rabary-Njaka tamin'izay fotoana izay de teo mba nanomboka nandeha ny négociation de nisy mizay le teneniko hoe memorandum nisy teboka anakifito moa tao anatiny zany hoe mena tokony mpiasa fa hoesorina daholo ny sazy ho an'izay efa nahazo hoesorina koa ny menace ho an'izay niarany zany de nidiniana ny momba ny doléance ary nomena tokony mpiasa fa hojerena zany hoe reto daholo le fangatahanareo de hojerentsika de niverina ny asa mpiasa tapitra ny grève mba nanantena zany hoe hitondra vokatra tsara
ho an'le armady zay fitokonana atao hoe mal nécessaire izay zany mba hanairana ny rehetra hoe fa andravahoana ny fahafatesana nge le armady ka tokony andraisana fepetra. De eo ny dingana fahatelo idirantsika amin'ity maraina ity amin'ity atoandro ity zany hanohizana n'izay famakafakana izay de le hoe soloana ny conseil d'administration de hoe ao fa andray an-tanana ny fikarakarana ny termady mihitsy ny ao anatin'ny relance sy ny restructuration sy ny fanarenana sy ny fanavozana sy ny fanatsarana indray famonjena mihitsy zany opération de sauvetage mihitsy zany an'ity Air Madagascar ity. De natao voalohany indrindra tamin'izany de nanao appel d'offre azafa tsy appel d'offre fa ino moa zany filaza zany inona re zany filaza zany appel à candidature, voilà, appel à candidature zany am poste ny tale général ny conseil d'administration nanao an'izay conseil d'administration nanao an'le appel à candidature zany hoe anome toerany DG vaovao zany de hoe ametraka lamina vaovao de anao zay anarenany any Air Madagascar ao anatina fotoana fohy. De hoe mandrapatonga an'izay fotoana izay de nomena direction collégiale aloha ny Air Madagascar. De volana novembre 2015 moa raha tadiditsika voateny teo amin'ny toerany zany dia Gilles Filiatro zay niteneniko anareo teo hoe canadienne. Eo amin'izay zany raha ny tokony izy de ohatrany hoe tiens c'est une nouvelle ère pour Air Madagascar, nouvelle ère zany hoe accent grave RE zany tiako teny zany hoe vanim-potoana vaovao rivotra vaovao ihany koa AIR indray mitsoka ho an'ny Air Madagascar zany de velom-panantenana mampiasa satria le fomba ny présentena an'le DG de tena hoe izy ny spécialiste an'ireny compagnie mitsipozipozy reny efa taria Cap Vert izy efa taria ninona izy efa taria ninona zay compagnie mitsipozipozy de vita ny tanteraka mihitsy nanarina azy de mba niandrandra zany ray ary le mpiasa zany hoe bon zay zany mba vokatry le grève zay nataotsika mba ndeha ataotsika zany hoe io zany tena fanantenana vaovao an'ity Air Madagascar ity. Andro vitsivitsy tao arinany na voatendry azy teo amin'ny toerany de niona tamin'ny mpiasa tokoa nga Gilles Filiatro de nanome fanantenana mihitsy tamin'ny mpiasa hoe ho anarina zany fa rehefa nandroso teny ny andro sy ny fotoana de namory ny délégation syndicat ndray izy inona ny zavatra nataony voalohany indrindra ny kitihany de ny compression ny personnel zany hoe ny resaka mpiasa zany aloha no ny kitihany ny zavatra nisy nefa de nagaga tao anatin'ny fivoriana io de hoe ambany ny ohatrany hoe anisany kely charge indrindra zany ao anatin'ireo fandaniana ataon'ny Air Madagascar de ny charge ny personnel zany noho izany ny teny izy tamin'izay fotoana zay noho izany ozy tsy ao anatin'ny mbola lara-pameana mihitsy aloha ny compression ny personnel nga Gilles Filiatro ny teny an'io ohatrany hoe niezaka nampandradrisan'le syndicat sy ny délégué zany sy ny mpiasa zay niona taminy hoe aza manana ianareo fa tsy resaka fotsiny zany compression du personnel zany fa tsy anao an'izany mihitsy satria ny charge kely indrindra azo atao anatin'ny Air Madagascar de ny charge lié amin'ny personnel ka noho izany de tsy isy nagaka nefa fa fotoana vitsy tateorina de niova tsikelikely zany ny fihetsiky nga Gilles Filiatro de ao moa zany le manao tsinitsinina amin'ny malagasy satria vahiny le mbola toe-tsaina mpanjanaka amina voazanaka ihany zay mahazo atsika de nome tale général lefitra anankiroa izy zay tonga de natafitohina ny mpiasa avy hatrany satria le tale général anankiroa zay notendreny de mbola le ina moa zany mbola le équipe dirigeante teo aloha ihany zany naverina au directeur en planification et accord nga Iadza Raelson zay DG voanesorina nefa ho an'ny mpiasa moa de ohatrany hoe fanaovana tsinitsinina fanesona mihitsy zany mialatsiny nga mandena malaza azy hoe foutage de gueule mihitsy natao nga DG zany satria raha nisy zay natonga ny mpiasa ny grève nge de anisany tao anatiny nga Iadza Raelson DG de nefany notendreny ohatrany hoe tompona andraikitra indray zany tao anatiny zay Air Madagascar izay de mahatonga ny mpiasa moa zany tena ohatrany hoe tsy mihaino an'le mpiasa zany ny directeur général de tsy nihaino ny délégué sy ny syndicat ihany koa fa de nanao be lo fotsiny tao fanampy moa zany zay rehefa mihaona amin'ireo mpiasa ny Air Mad reo ianao de maheno manao ana le DG anareo de ny zavatra itovizany rehetra hevitra de hoe maka décision tsy ampiheverana izy ary mitatona zany ohatrany hoe mitsapatsapa izy zany manina re manao andrakandrana izy zany fa tsy mbola fantany mazava hoe inona ny tokony atao de mazava ho azy fa manaonao foana rehefa ohatran'izay de teo amin'izay niparitaka indray le resaka hoe mila manala mpiasa 700 400 employés
zay zany hoe esorana zany eny amin'ny 30% ny personnel any zany anaovana le compression. De mahagaga volana vitsivitsy taloha izy vao nampivory ny mpiasa hoe tsisy compression na personnel zany fa kely ny charge lié amin'ny personnel. Taorina volana vitsivitsy taty aorina indray nampivory ny mpiasa indray délégué amin'ny mpiasa indray de hoe mila manala mpiasa any amin'ny 700 taona any zany hoe 30% ny personnel zany voalohany amin'izany aloha le mpiasa zany manana contrat à durée déterminée na CDD ozytsika de ny prestataire de miteny moa izy hoe tsy kasika ny CDI fa efa manana ihany ny mpiasa zany ao anatin'izay satria tsy araka le zavatra nambarany tany aloha zany ny zavatra tena tanterahany. Etretsika tsara zany hoe fa ny problème amin'ny mpiasa zany de hoe ohatrany hoe cost killer zay moa filazany anazy zany ohatrany hoe supprimer daholo zany zay mety hoe coût mavesatra ao anatin'ny Air Madagascar fa le tena politika hoe fampandrosoana zany tsy de hita loatra. Ny zavatra hafa ihany koa zay nahataitra ny mpiasa tao anatin'ny décision no raisiny ty teratany vahiny ity vao nandray ny Air Mad izy de hoe alana tsy opelatany ny Air Madagascar intsony lay sampandra zany antsony hoe handling. Io handling io de le assistance na fiaramanidina ty au sol zany hitanareo rehefa tonga ny fiaramanidina reny eny Ivato de ny fanadiovana ny ao anatiny ny resaka entretien isan-karazany zany fanalana ny entany mpandeha ao anaty fiaramanidina sy ny sisa reny zany ataon'ny Air Madagascar ao anatin'le hoe handling moa zany ny filazana azy de nanapa-kevitra ny ADG fa hoe sorona amin'ny Air Madagascar io service antsony hoe handling io zany de tamin'ny voalohany moa ny tenena ao anatin'le plan de redressement ny Air Madagascar afaka marinonareo any amin'ny mpiasa rehetra zany fa zavatra no marinina izany zavatra ambarako zany hoe tamin'ny voalohany de nitenena hoe nangana isika société anonyme fa détenu à 100% par Air Madagascar. Ohatrany Air Madagascar ny karazana filialan'ny Air Mad zany angamba raha tsorina fa ny mahagaga de izao le mpiasan'ny Air Madagascar miray tsikombakomba amin'ny DG no nampidirina ho mpitantana ao anatin'le MG Handling ny filazana azy société anonyme zany raha tsorina de ny sorina mihitsy zany tsy araka amin'ny Air Mad fa ny tenenina moa anatin'le plan de redressement hoe 100% ny capital-n'io détenu par Air Madagascar kanefa ny mahagaga de zao nolazaina koa hoe ouvert ozy io amina actionnaire stratégique de rehefa hoe iza le actionnaire stratégique de le mpiara-miasa ihany ao anatin'ny Air Madagascar izay lasa ohatrany mitsetsitra ny Air Mad zany fa lasa makaty amin'le société anonyme $700,000 isam-bolana ny vola ampidiriny io handling io amin'ny Air Madagascar zany hoe anisany mba tena mba mampidi-bola ho an'ny orinasa zany io handling io kanefa ny sorona zany tsy ho an'ny Air Mad de nomenany io MG handling io izay mahagaga fa ny nampidirina tao nalaina ro zany ny mpiasan'ny Air Madagascar mpiasan'ny Air Madagascar zany nalaina nasaina ny démission atao amin'ny Air Mad de nalefa nakany amin'io MG handling io. Zay le nazavaiko anareo tao anantany zany hoe ohatrany lasa valalana alika ka ny tompony aza tsy ty fa le tao anatiny ihany mandrapaka tsikelikely an'izay azo arapaka tao de ohatrany hoe zay le niteneniko anareo hoe mitanjona de mifamitenany Air Madagascar satria ny zavatra tsikaritra zany de niteneniko anareo tao hoe directeur izay nitendrena tamin'ny andro ny gratsiferana Ramatoa Rajaonarimampianina Lilia no napetraka zany hitantana an'io MG Handling io zay efa nanomboka hatramin'ny andro ny io gratsiferana ny tady hevitra zany hoe akana tsikelikely zany an'le pilier ny Air Madagascar de io resaka handling io de izy le nidetachena ny esorina tamin'ny Air Madagascar zany de nisotomana ihany koa ny mpiasanakany zany amin'izay mena tsikelikely de tratra lay tanjon'lay DG hoe bon ny azy ny objectif ny redressement ny Air Mad fa tsy redressement anatina hoe politika na fampandrosoana fa cost killer ozy mivitentsika azy vonoana zany zay mety hoe ohatrany tsy haiko hoe asa razanareo zany ohatrany hoe mitantana orinasa ianao de iza be ny any amin'ny resaka personnel be vola mivoaka indrindra de supprimer na personnel fa tsy mitady ianao zany inona ny politika tena ampandrosoanao an'izay Air Madagascar zay zany le fototry le olana tao anatin'izay resako anareo zay hoe nitanjona fotsiny de mila manala mpiasa efajato de nesorina le handling de ohatrany hoe nalefa ny detachena tany amin'le MG handling zany zay société anonyme